misy tantara fahagola zay nisy teto Boeny tamin'izany fotoana zany mikasika ny fanompoa satria voalohany nipetrahan'io douane io tany amin'ny fokotany Androva Mazenga be eny akaiky ny kamo maramila am'izao fotoana izao io kakazo be somotra be io aviavy io teo ny douane voalohany teto Mahajanga ka nohon zany oatoroko anareo fomba fiakarana tam'izany mikasika ny anara-tanàna tao hoe Ampisikina am plateau de tombe am'izao fotoana izao Ampisikina am bloky misy an'io bloky io taloha zany ny olona avy any lavitra avy any Avaratra avy any Atsimo avy any Ambalakida Maria Rano Ananalava Nosy-be Dego Tamatavy tonga eto andeha hamonjy fanompoa dia tsy maintsy miakatra ao amin'ny tanàna tao hoe Ampisikina io Ampisikina io toerana fitobian'ny mpivahiny na tokotany zay tonga andeha hamonjy fanompoa tonga eo reo misy olo lamba le lamba nanaovan'ireo avy any iny satria olo taloha mandeha tongotra aby fa tsy mba nisy an'izany transport zany fa mandeha tongotra mandeha lakana tonga eto de miakatra Ampisikina any misy olo lamba zay vo mandeha mamonjy fanompoa eny Androva eny ka tam'izay fotoana zay tsy mba nisy an'izany hoe oaiaoaia fa tena nanaja tsara na zafiny fotsy na zafiny mena de niaraka nanompo tam'izay fotoana zay anefa ny am'izao lasa tsy zay ny zava-misy fa fitiavatena misy maninona raha jaina sahala taloha na afahantsika nahita an'izany Pisikina zany tao ny olona nisolo lamba nisolo tafy raha jiaby madiodio reo niakatra tany namonjy fanompoa de natonga anaran'izy io Androva io manko taloha somary nisy tsy fanarana teo am'ireo samby malagasy de netina nandeha tany arivo tany reo razana masina reo ka nohon zany dadinay ihany avy eo no nandia tany nakan'io razana io de nakasitrany andrinany Taninarivo ameo ran'olo fa tsy mahasoa atsika raha aty de netina avy any izy nidina eto raha vo nidina eto izy de niteny le andrina tany Taninarivo tainga nisy azy io tary manomboka izy eo anaran'izy io ahitonareo douane fa ataonareo Androva de zay natonga anarany Androva io lasa Androva satria teny no mipetrahan'ny razana masina reo raha efa niverina teto ka zay tantara kelikely mba atoroko anareo zao aloha de mahay tantara maromaro mikasika an'io fomban-drazana io mbola misy koa momba ny Ndramandika vavy tamin'ny dadilay Ndremandisoarivo Ndremandisoarivo zany raha niala tany atsimo andrefana tany Amenabe nandia taty Avaratra de tonga teto izy dadilay Ndremandisoarivo nahazo vady tamin'ny faritra Boeny atao hoe Ndramandika vavy io no vadiny ary io efa mpanjaka manohy teo efa mpanjaka manohy no nalainy vady ka nohon zany niteraka reo ka izahay izao no anisan'ny taranany avy amin'ny dadilay Ndrambonearivo dadilay Ndrambonearivo zanak'Andra Mandisoarivo voalohany nanjaka teto Mahajanga io mahatonga izy hitatsika ao anisany izy Andriamisara Efanday Andrianday fotsy Andriamisara Ndremandisoarivo de zanany atao hoe Ndrambonearivo matoa zanany io nahazo tragno ao izahay taranakany tokony hagnaradia azy koa mahazo fitondrana nefany am'izao tsy zay no mitondra fa olo hafa no mitondra azy ka nohon zany manaitra anareo ihany mba handinika tsara an'izay zavatra zay matoa dady io nazoto nalevombelona hanome fahefana feno any vadiny hanome fahefana feno Ndremandisoarivo mba hitondra ny tany sy ny fanjakana nefany am'izao zahay
zafiny izay zafiny dady nanao sorona ny tenany mba hahasoatsika zay latsaka afara ka manaitra anareo ihany mba hanaraka tsara ny tantaratsika. Misy afatra hoalefako aminao Madame Basy eto Boeny, Madame la mairie. Ianao no ben'ny tanàna, tena ben'ny tanàna tokoa ianao. Ary ianao no ben'ny tanàna angamba no voalohany vehivavy teto Mahajanga. Ka avoay mahavehivavy anao am'izao fitarainako izao. Mikasika ny taninay eny Ambondrona, terrain patrimoine io, vakoka tsika Madagasikara, vakoka ny malagasy. Nefany am'izao maro nanorona trano ao, trano tsy fantapiavia, tsisy alalana avy amin'ny commune na avy amin'ny cadastre na avy amin'ny domaine, fa manorona foana reo, ary reo tsy mba misy fiandrarana taminay fa nanorona ihany. Ka izahay mahita azy io tsy de izy loatra. Meko ohatra anao, ohatra reny tany Maramila na tany aéroport, moa ve azo tsy foan'olo izy ireny nanaovana trano, nefa ny ty nanaovandreo trano mariny ngezalahy ao. Ka eto mitaraina aminao Madame Basy mba vonjeo aingana fa mahamenatra atsika amin'izao zava-misy izao. Io terrain patrimoine mba tsy tokony ho isan'io fa mba tokony ny trano ara-fombandrazana no mioronao. Nefa ny am'izao zavatra tsy izay aoronandreo ao, mitaiza kosoa reo ao, mitaiza lika, manao foseptika cabinet, zavatra tsy de tsara loatra io ataondreo io, manimba ny hasina ny tanitsika. Satria atsika matoa manompo mila fahamasinana, mila fahamarinana zavatra tonombana tsara. Nefa ny zava-misy am'izao zavatra tsy izy mihitsy ataon'ny olona ao reo. Efa niresaka ihany aho tamin'ireo havana hoe iza moa manome fahefanandreo io. Raha zay ozy izy reo tsy nanome fahefanana io fa angamba misy miafinafina ny manolotra an'io, nefany io tsy azo atao. Kanony zany mangataka anao mba hijery akaiky araka aminay mikasika ny trangan-javatra io fa tena tsy mety, manimba atsika, manimba ny hoavitsika. Io mba lovandrazatsika nefany zavatra tsy izy no miseho. Ka miantso anao Madame la mairie, Madame Basy mba hijery akaiky an'io fa mahamenatra. Satria ireo fitondrana teo aloha efa nanao tsy rambona n'izao raha zao. Ka aoka fitondrana misy am'izao mba hanaja tsara, mba hahafahatsika iroso amin'ny lalindalina. Ke afatra omeko anao mba atsipio koa any amin'ny ministera ny adi-tany, satria izy no namanareo amin'ny raharaha io. Saotra to.